SPM dia natsoin'ny salon international de manutention anatrika an'ity salon ity satria misy projet nataonay mahakasika ny transport dia mahakasika ny resaka manutention. Eo izy anankitelo zao projet an'ny ankizy misy projet an'ny première année anankiroa dia projet an'ny cinquième année anankiray. Misy trottinette électrique iray tazantsika eo. Izy zany trottinette ohatran'ny trottinette rehetra ihany afaka atosika fa misy moteur électrique koa izy afaka hoentina tsy mampiasa effort ianao. Autonomiany eo amin'ny 25 km eo. Dia misy camion kely io téléguidé namboarina ihany koa mba ampisehoana amin'olona fa afaka atao à distance ny commandena fiara anankiray fa tsy voatery misy mpamily. Dia ato misy auto chargeuse hybride. Izy io dia engin anankiroa nakambana chargeuse engin chargeuse dia camion. Dia izy hybride afaka mandeha électrique no afaka mandeha moteur thermique. Dia ireo ny projet anay présenté eto amin'ity salon ity. Rovina izy ireo no afaka ho atao tetika asa lehibe. Inona no mety ahatony mbola tsy ahafahana manatanteraka azy hatreto? Izy ireo aloha hatreto mbola prototype fa ny antony tsy réalisena anazy projet somary lehibehibe izy ireo ka raha misy miproposé zay hoe anamboatra ho réalisena grande échelle amin'izay dia afaka manao zay. Praticable manome vahaolana ny resaka embouteillage izay fasantsika eto amin'ny ville ve? Izy ireo zao ny anankiroa tsy resaka transport fa resaka manutention fa le trottinette zao tena praticable amin'ny resaka embouteillage satria afaka misisisika afaka amin'ny lalana rehetra fa tsy voatery lahatra amin'ny tomobile foana. Raha ny aro-fianatra sy ny hoe lozam-pifamoivoizana misy foana eto amintsika ve manahoana le fiara commandiny io ve mety tena azo tanterahana eto amintsika sa mety hoe mbola mangataka-andro afaka firy taona? Ny antony tena nanaovana an'io projet io amélioration ana sécurité satria mandritra ny transport mety miditra anaty zone dangereux ny engin anankiray dia misy risque ho an'le conducteur zany. Dia izay no nanaovana anazy téléguidé mba tsy hisy risque ho an'le olona ntsony fa amin'ny matériel sisa. Treritray amin'izao salon zao aloha zay dia mitady financement maximum dia après an'izay raha ohatra misy mazoto hiara-iasa aminay dia vonona hatrany zahay. Liana aloha ny olona hatreto.